Fandranana are-pirenena efa nisy fitoriana ny filoha ankehitriny 10 taona lasa izay. Fanabeazana tsara kalitao mbola sarotra ny atotosa izany eto amintsika. Faratsin-dalana mipaka anaty vilany vahoaka ny vokany. Tompoko lasy tompoko vavy ankafaliana sy ankaravona indray ny tsidihako ny tokantranonao amin'ity arivariva ity tonga sondrainao ato anatin'ny fampalalam-baovao ny MPS Fahitalavitra ary manasanao ampanajana sy ampitiavana anaraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovaon'ny sosialy avy hatrany ary no antsika misantatra izao fampalalam-baovao izao. Mitaraina ireo mponina ao amin'ny commune Ambohimandry noho ny aratsy ny lalana. Ity lalana ity moa izay efa simba tanteraka amin'izao fotoana izao noho ny tsy fisian'ny fikotsakotsana izany. Gera maina menjanary teo amin'ny sary tahirinena Ranaririna. Isan'ny nanankianan'ny ekipan'izao fitondrana izao ny fitondran'ny filoha Marc Ravalomanana ny faramboaran-dalana. Nambara mihitsy aza fa tsy azo hoanina ny lalana. 5 kilometatra miala eto Antananarivo. Toy izao ny zava-misy. Tsy lalana mankaiza akory ity, fa lalana miazo ny commune Ambohimandry ity hitanao ity. Vao miala any Meritsi atosika dia tahaka izao no sedrahin'ny mponina. Tsy ny fiara ihany no hita fa sahirana, fa hatramin'ireo fitaovam-pitateran'ny tantsaha ny vokatra izay miakatra. Tsapa tanteraka ankehitriny fa mipaka any anatin'ny vilan'ny vahoaka ny faratsin'ny lalana. Ankoatry ny tsy fahaiza mitantan'ny mpitondra dia isan'ny mampiakatra ny vidim-piainana ihany koa ny faratsin'ny lalana. Tamin'ny volana juin izy zao mba 900 na 500 rehefa fararano. Dia inona ny tena mety mahatonga an'izay hoe fiakaran'ny vidim-bary be aty aminareo zay? Ny lalana ratsy ny tena mampiakatra anazy. Moa ny olona koa mahita le vidim-bary eny Meritsi atosika hoe lafo be dia raha vao misy mampiakatra vary vao dia mampiakatra koa ny olona. 700 dia 507 dia 700 ny vary gasy mena. Inona mety mahatonga an'ilay hoe fiakarana vidim-bary zay? Le angalana azy Meritsi atosika mihitsy. Satria eny zany lafo be le 50. Kieritrereto hoe 50 fotsikely ireny zao fa mihinana 2 arivo sy 2 alina sy 2 hetsy. Le vary fotsy vaokely ary zany dia ny tranainy zany efa eritrereto hoe 4 arivo sy 2 alina sy 2 hetsy le fotsy ihany zay aloha. Fa mena zany efa tampona zao nefa 4 alina sy 2 hetsy. Dia ilay zany mba ny zava-dehibe amin'ny olona fotsiny hoe aloha raha misy vidiana lavitra zay tsy misy mihitsy. Ny olona nge tsorika aminao fa na fola raha elanelan'io kapoaky misy randamakely eny dia aloha no mifindra amin'izay. Tsorika aminao fa za fotsiny zao no varibary fa miparitako amin'ny sindray aman-dreny tsy mahafiady kely mividy vary. Tsy afa manoatra nefa. Mahakasika ny kapoaka manara-penitra indray dia nambaran'ireto mpivarotra sendrana ireto fa tokony hijerin'ny madinika ny mpitondra fa tsy anao ary zato ampandriana fotsiny. Zay tsy mba maka 50 na 100 fa 20 nalaina amin'ny isa kapoaka. Ny frian'ny mitondra vary kitapy nefa zao avy Meritsi atosika makety 4 arivo tsy latsaka. Zany mbola faty antoka ho anay daholo raha voatra hoe tsy voakajy arak'izay le izy. Maninona aloha iny lalana iny raha mba asiana fijerevana mihitsy aloha fa tena mijaly be zay aty tena mijaly. Tsorika aminao fa namba tafava raha mba misy ara le vokatra kely ny tantsaha mba tokony amidy mba moramora kely le fiainana. Aty aminay zo hitanao zao hoe tany dezaka be. Rehefa mba tsara ny lalana nge mora namana an'le vokatra mba tsy mikaikaiky loatra ny vahoaka. Olona ray mpiantoka ray ny tonga eto afaka manararoatra be mijaly be le vahoaka satria ny lalana automatique hitanareo iny ka. Monto arandanana hijaliana tena hijaliana. Misy olona avy any ivelany ve zany mitondra vary aty aminareo fa tsy hoe nareo eto rery ihany no? Tsisy mitondra mihitsy eto. Fa mananky Meritsi atosika hoe maka nytony vary amidy to. Raha ohatra aloha hoe tsy mamono antoka anay ilay izy tsy mampaninina anay
fa le vary mihitsy zany lafo be dia raha ohatra hoe miena nefa le kapoaka dia tsisy tombony ho anay mihitsy tokony mba hoe jereny aty ifotony mihitsy zany ny lalana ny vidim-piainana fa tena miakatra be isan'andro isan'andro tsara moa ny manamarika fa efa rarivato ity lalana miazo ny komina Ambohimandry ity tamin'ny fitondrany Filao Marc Ravalomanana saingy noho tsy fikojakojana izany nataon'ireo mpitantana taty aoriana dia tahaka izao no zava-misy sy ny fampotehana ary ny fahoriana iainan'ireo mponina. Nisy indrindra moa ny fidinana ifotony izay nataon'ny solombavambahoaka Rodaira Kotomananjato androany atao amin'io komina izay narahantsika teo iny. Antony fanaraha-maso ny asa ho an'ny zanabahoaka no antony ity fidinana ifotony ity. Arao indray ny fanadidina mbola hoetiny Germaine Menjanary sy Tahirina Ranary nirina atrany. Asa fatsikabary no porofoin'ny solombavambahoaka avy amin'ny Antokotimy Rodaira Kotomanjato izany androany nandritra ny fidinana ifotony izay atao amin'ny komina Ambohimandry distrikany Arivonimamo. Misy ny fotodrafitrasa izay natsangana amin'ny alalan'ny CLD mantsy ao an-toerana. Collège technique ity natsangana eto ity. Voalaza fa androany no tokony fotoana anomezana ity fotodrafitrasa ity ho an'ireo vahoaka tany an-toerana. Raha eo ihany koa ny tampikarama ireo nanatanteraka ny asa. Tsy nanaiky ny anao sonihy ny famoahana io vola io ny solombavambahoaka androany. Tsy mifanaraka amin'ny mahafianarana zanabahoaka azy mantsy ny fanamboarana ity fotodrafitrasa ity raha ny fanazavany. Misy anakokoa zany misy elide anakay efa vita natao tany Arivomamo teny Mangatany natolotra lakile tamin'ny Fakomaly fa androany zany no hijery anolotra ny lycée ato Ambohimandry dia hoe anjery an'izy nentina tany daholo zany hatramin'ny PRMP ny zavatra ohatrany zao ny tena ratsy. Zay ny nandravana ny fitondrana teo aloha ny laharany député 73 le hoe tsy zavatra tsy miady nataony Claudine zany hoe manao asa tsy fantatra na inona ohatran'iny tsara dia aloha vola. Zay ny nahatongavana androany hoe anjery eny za tsy nanao soni andoavana vola ny sekolo raha tsy amboarina io mazava ny teniko satria na ambanivohitra raha ambanivohitra ny tadiavana ny collège technique io vola be nge mena nanaovana an'io CLD ny député io fa direny zavatra misy masika tsy masika fa tena marina masika ajanony amboary raha tia ana azy tsy mandao vola tsy manao soni an'io tsy manaiky an'io ary le manara-penitrazaka mamoa fady ny asa rehetrarehetra ao anatindray manontao zany tsisy mandeha mizelonina. Adidiko izao hoy izy amin'ny mahasolombavambahoaka zavatra tsara sy mendrika no tokony omenan'ny vahoaka izay tsy tapaka mandorehitra any amin'ny fanjakana. Fa nandritra ity fotoana ity ihany koa no nahitana fanamboarana fotodrafitrasa ho an'ny tsena ao an-toerana. Ny any fantatry ny mponina misy fotodrafitrasa atsangana izay fotodrafitrasa ho an'ny tsena. Mitondra antisatroko tia dia miaro ny ambanivohitra amboarina ny tsena fa tsisy mpanoha davy izy ny tompona andraiky sa manao an'le tsena volan'izy io avy any an'iny zay mahatonga asorona ho le resaka naninjehana ny teo aloha fa tsy zavatra ianareo tompona andraiky na izy ianao na mena na izy dia aoka mba hanaraka zay hoe tantandalana zay le izy zay ny nampianarana anay dia io no natongavako itiko hoe tonga eto anao mijery tsena kisy mpanao izy ny tompom-bola tsy fantatra izy ny entreprise manao sa izy mamatsy volanao tsy fantatra dia zay le zavatra misy zany eto zao. Tsy tokony atao hoy ity solombavambahoaka ity ny zavatra efa nanakanana ireo mpitondra ny fandimby teo. Isan'ny vokiana mafy mantsy ny fitondrana HVM indrindra fa tamin'ny resaka fanamboarana fotodrafitrasa ka isan'ny navoatonotony any Ramatoa Claudine raha izay mamonjy tamin'izany fotoana izany. Vavao ny fampianarana kosa indray no antsika manohy ny fiarana amin'ity ariva ity. Tokony ampitomboana ny teti-bola ho an'ny sehatra ny fampianarana hoy ny firaisamonim-pirenena Konamepta androany. Ny endanja mantsy ny kalitaon'ny fampianarana tamin'ny taondasa ka tsy azo jerepotsiny noho izany fa iankinana ny ho avy ny zaza malagasy. Aroa indray raha fanadidina entin'ny Ravirazafy Mahena sy Manora Andriamalala. Betsaka ny asa eto amin'ny firenena tokony ampandeferina aloha entina narenana ny fampianarana. Nahita faisana trano zaza malagasy
no ireo loza voajanary ny fanesy ka nampetona ny fampianarana mambolana toy ny vanim-potoana ny rivotozy ny pesta ary ny covid-19 minimanao be marenina trano ny fitondram-panjakana amin'ireo sosikevitra rosina fikambanana maro samihafa hanampina ny fampianarana raha tsy ilaza ny fanampiana W any an-tsekoly fotsiny. Tsy manana olana amin'ny tafo-bahoaka na ny polisy pirenena ny CONAMEPT fa mieritreritra izay hoe azo atao ihany aloha ny manena ny fitaovam-piadiana sy ny fitaovana antserasera ho entina amatsiana ny tafo-bahoaka sy ny polisy pirenena fa iazakazahana ny famatsiana fampitomboana ny lafibatany vola makany amin'ny fanabeazana indrindra ireo sekoly zay ataontsika hoe lavitra ny renivohitra renivohim-paritany rehetra zany reny zany mila jerena aingana dia aingana dia ozy aho hoe raha miena ny katikatira anankiroa andao atao ny katikady tsotsotra mety mahazo table bonfire zay mba miakatra ny kalitao le fanabeazana zay lafiny ray fa eo amin'ny lafiny arabola ihany koa dia efa nieritreritra izay hoe maninona moa tsy asiana le caisse nationale ho an'ny éducation ialako tsiny oa le teny frantsay nanao fikarohana izahay efa namoaka nyity fikarohana ity ary zay natonga le antso hoe mba eno ihany rehefa misy sosikevitra le caisse nationale zany dia ao anatin'io misy ny ataontsika hoe fonds nationaux ka mitsinjara izy io hoe ity kitapo ray ity ho an'ny fanabeazana formel ity ho an'ny fanabeazana non formel ity ho an'ny aide ny ménage any tokatrano ity ho an'ny équipement éducatif mitsinjaranjara ohatran'izay zany le izy le caisse nationale avy aiza ny venu caisse nationale io voalohany indrindra alohany dia tsy maintsy misy ny fahamatorana tanteraka eo amin'ny évasion fiscale. Mandringa ny fametrahana itahirim-bola io raha tsy misy anefa no mangarahara ka mirotsaka antsehatra ny Bianco manaramaso izy mety hoendrika kolikoly satria dia tokony hiara isalahy anangana izany ministera ny vola sy ny tompona andraikitra eo anivony etra. Ankoatra ny fametrahana tahirim-bola ihany koa zavatra iray tsy mbola vita ny fitondram-panjakana ny mampiakatra ny karama-mpampianatra ary ny fampitaovana ny sekolim-panjakana voaresaka hatrany ny sara-pisoratana anarana 0 ariary asaingy mametraka banky eny anivo ireo sekolim-panjakana izany. Dingana iray zay fa tsy hatrarantsika ny tanjon'ny fampandrosoana maritra lovanjava faefatra satria ny tanjon'ny fampandrosoana maritra lovanjava faefatra nanao DD4 dia mifantoka amin'ny hoe iantoy ny fanabeazana maimaimpona araka-litao ho an'ny rehetra ary mandritra ny androm-piainana apprentissage tout au long de la vie ka raha ny nataontsika hoe ny foanana ny inscription tamin'ny taona lasa iny dia ny zavatra misy amin'ity taona ity zany raha ombolotoizantsika ny fanafoanana ny inscription amin'ny rentrée ho avy zao amin'ity taona 2024 ity dia tsy azo ditsity zay fa misy lavaka lehibe zay eo amin'ny vola kirakiraina eny anivon'ny sekoly zany hoe tsy maintsy misy zany ny mesure d'accompagnement raisina amin'ilay hoe 0 ariary miditra any an-tsekoly. Anisan'ny zavatra anankiray io tsy azo ditsita fa ny ampahany amin'ny frais d'inscription ho an'ny sekoly sasatsasany fa tsy ny rehetra dia anisan'ny miantoka ny karama n'ireo mpampianatra non fonctionnaire non subventionné dia amin'izay lafin'izay zany tokony hojerena ary tokony hojerena maika mihitsy hoe ahoana ny fomba hanetsemana lay banga amin'ilay sara-pisoratana anarana eny anivon'ny sekoly. Voalohany indrindra ao ny tsaoka sy ny sponge, ao ny hoentomanana anomanany mpampianatra, ao ny ranomainty andokona ny solaitra be ary ny arovana ny ain'ny mpianatra amin'ireo atao hoe farafakely ny toy ny hoe ny savony sy ny eau de javel sy ny sisa zany zany mila vola avokoa. Mangataka fifampiresana amin'ny tompona andraikitra trano moa ny firaisamon'ny pirenena hikaroam-baolana nampiana ireo zaza malagasy saingy tsy misy mamaly. Ametraka taratasy eny anivon'ireo mpirao-panjakana noho izany ny CONAMEPT izay sady antso fanetanana no fanairana ny fanjakana mba hijery akaiky ny tontolo ny fampianarana.
Vavaon'ny sosialy kosa indray dia misy mikasa ny anangana fotodrafitrasa ny toerana filalaovam-baolina eo am-paraky eo amin'ny firaisana faefatra izany. Mampiteraka ayay ho an'ny mponina moa ny sosiondresaka mikasika ity raharaha ity. Arandriara ny fanadadiana entiny Ravirazafy Mahena teo amin'ny sarin'ny toky Ramarola. Kianja Soavaly no nahafantarany ity toerana ity hatramin'izay. Ampolo taonany maro no lasa kianja filalaovam-baolina ho an'ny tanora. Ny alakamisy teo anefa nisy olona avy tao amin'ny commune sy ny fokontany no tonga teto an-toerana nandrefin'ny tany tsy nisy fifampiarana tamin'ny mponina nefa izany. Nandeha zany lefa tonga vateto tamin'ny alakamisy asy nametrahana piquet nananganana le lycée dia nanontany teny zay hoe lizy hoe misy rafitra le eto amin'ny firenena sa samy atao bolotory sy manao bodingerina fotsy satria tsisy fampasahivana tsisy fampilazana hoe misy zavatra ho atao ohatr'izao efa tonga dia mandrefy dia mametaka borina le olona mametaka an'le anao an'le lycée zany. Lizy nefa raha araky ny rafitra misy zany manangana lycée zany projet présidentiel tsy maintsy misy procédure mandeha zay avoakan'ny présidence manodidina ny toerana zay tokony isiny zany zavatra zany. Zany hoe tokony efa miboaka zany le projet présidentiel hoe anaovana lycée privé eto. Nefa raha tsisy ny fitezana fa misy ny fanabeazana dia mitovy amin'ny tsy misy any lisa tsy ampy ny fialamboly. Zay raha mahita reny miseho avy amin'ny CG avoakan'ny télé reny fa ny akabeatsahan'ireo mpianatra dia tsy ampy fialamboly ka lasa mifokarongony mangary posy mangalangalatra madinidinika eny. Ka tia kianjo ity eto amin'ny faisana faefatra tsy manana ankoatra n'ity intsony ny tanora zay mifeha sy mitaiza olona maro be zany hoe tsy tena hoe amanalina na manetsiny fa maro ny tanora dia zay eto amin'ity kianjo ity. Ny lehibe ny fokontany ho ambadiky ny zava-misy raha ny filazan'ny mponina. Tanora sakizy anjatony mahery nefa no miala voly eto isan'andro. Satria raha ny olona tazainy eto zany raha ny kleba zany ny atao à peu près mety mitaiza olona any amin'ny 1200 ankizy any eto. Dia eritrereto hoe ny lehibe fotsiny zay tsy jerevantsika le ohatr'izao fa ny senior deuxième sy première dia vétéran deuxième sy première. Dia raha zay olona zay zany ny eritreretintsika hoay zany reo fa izahay tsy anaiky ninona atao eto zany lo. Atetika sirena ataon'ny mponina mandina ny kianja Soavaly moa ny amoronana fialamboly ho an'ny tanora. Betsaka raha teo ireo mirona amin'ny zava-mahadomelina sy ny fanendana samihafa ka ny filalaovam-baolina no natao ho fanampiana sy ampivelatra azy ireo. Izao anefa lasa ny mpanambola ny tany. Izay ny amin'indry fa ho any Mahajanga kosa indray isika ato anatin'ity vaovao manaraka ity. Miaina anatin'ny fahasahiranana tanteraka ireo mpitondra bajaja anjatony ao an-toerana amin'izao fotoana izao. Ny ena mantsy ny mpandeha ary mijanona amin'ny vola tokony omenan'ny tompony ihany na ny versement ny vola azo isan'andro. Mitatitra ny andindiny mikasika izay isamy mamonjy mpanao gazetiny MPS avy any Mahajanga. Tsy mihina ny vidiny solika ary tsy mihina ihany koa ny versement ho an'ireo mpitondra bajaja. Tompony ndraikitra voalohany amin'izany ny mpitondra fanjakana. Raha mihena tokoa mantsy ny vidiny solika eto Madagasikara dia mihena ihany koa ny vola omena ny patron isan'andro mba tsy ho telo alina intsony. Mihena ao anatin'ny fahasaranana izy ireo amin'izao fotoana izao mamelona vady aman-janaka nefa dia nanometina mody aza tsy misy mihitsy. Ny volan'ny patron no enjehana voalohany tapitra zay dia ndray vao mitady ho an'ny vady aman-janaka amin'ny 5 ora marina izy ireo no voaka ny trano ary amin'ny 2 rara kosa vao miditra n'izany trano izany. Indraindray ara dia tsy mitondra mody mihitsy anka dia miady amin'ny vady mihitsy ara ny hafarany. Fahitako ny asa bajaja aloha amin'izao tena enjana ihany satria efa maro zany zay miasa eo tokony mba jeren'ny commune koa hoe feferina treto le bajaja fa tsy ampidirina foana le izy dia lasa na dia karamany ato raha ohatrany fa tsy mety aminay mihitsy fa tsisy asa dia akory atao dia tsy maintsy miasa. Ankoatra ny tsy fisiny dia tsy nisy ihany koa fanampiana alusy ireo na tamin'ny taona lasa nanomboan'ny aretina coronavirus ary hatramin'izao. Maro nefa nasy fanampiana nambaran'izy ireo fa zahay mpitondra bajaji 7 arivo mahery dia mbola tsy nahazo na ny arary azy. Tena ohatrany tsisy raha manjary tsisy varany miasa mihitsy izay chauffeur bajaji satria ny antony ny fanjakana zany fa tsy mijery chauffeur bajaji satria tamin'ireny hoe confinement zay mody amin'ny ray mody amin'ny telo tsisy raha entina mihitsy tokony mba hoe tsindotro fanjakana misy vatitsinjo tsy tatafitra mihitsy le chauffeur bajaji.
eo vaovao maresaka iresa-pirenena kosa indray dia mety iverina hiboka fantirony indray la Frantsa noho ny trangana Covid-19 miamafy any toerana amin'izao fotoana izao. Tsara ny manamarika fa firenena maro no efa nahitana fitokonana sy hetsi-bahoaka noho ny fiverenana anatin'ny fiboahana izay. Ary indray ny fanadidinina entin'ny Ravirazafi Mahenina sy Mano Randriamalala. Tsy efa miala anaty fiboahany Frantsa ho ny filohan'ny filakevitra siantifika Jean-François Delfrécy omaly manomboka miparitaka ilay aretina Covid-19 amin'ny endriny vaovao mitombo isan'andro ihany koa ireo tsaboina any amin'ny hopitaly. Miandry ny fanambaran'ny filoha Emmanuel Macron amin'ny alarobio avy izao ireo Frantsay. Betsaka no mana fa amin'ny fotoana io no hiverina hiboka indray i Frantsa ka mety hihoatra ny telerinandro izany. Tsy mbola nisy anefa hatreto ny fanambarana ofisialy avy tao amin'ny gouvernemanta fa ilaza makasika izany ny filoha. Ho an'ny ministry ny fahasalamana ny toerana raha tsy mena ny isan'ny marary raha miparitaka ny endrika vaovaon'ny Covid-19 miahenjana ihany koa ny fampiarana ny fepetra. Tsy afaka hiandro ny volana martsa ny fandraisana izany ho izy. Omaly 7,990 isy ireo olana hidropitaly. Ho an'ny ministry ny fampianarana kosa nanao fanambarana ny tenany fa tokony misokatra ny sekoly. Tsy tokony terena hiasana hatrany ihany koa ny mpiasa izay miankina amin'ny orinasa tsirairay avy. Firenena maro anefa no nahitana fitokonana noho ny fihibohana tsy misy fiafarany. Any États-Unis nahatratra 520 tapitrisa ny tranga. Any Europe mitaraina ny olona noho ny fandraisana fepetra ara-pahasalamana tsy misy vokany. Espagne, Danemark ary Pays-Bas samy nitrangana fandropana avokoa. Olona zato no voasambotra tany Pays-Bas omaly noho ny fihetsiketsehana sy fitarihan'olona itokana. Fa vao ny politika kosa indray dia ataon'ny fitondram-panjakana masobe tsy mahita hatrany ny vahoaka malagasy nitondra ny heviny mahakasika ny vary stock 7,000 taona nafara ny fitondram-panjakana malagasy ny fandarana miara-manonja androany. Ravirazafi Mahenina sy Mathieu Prince. Tsy mahagaga ny teri-dratsy ny fanjakana, tsy miafina vaokintsony ny fampiasana ny fitaovan-tserasera isehoana fahita lavitra avokoa izay mety ho fanampiana azo rehetra nakely azy. Tontosika sy fanampiana samihafa nefa na miteraka savorovory teny anivon'ny fiarahamonina ireny satria tsy ampy. Mazava fa tsy ny sosialim-bahoaka no mamaika ny mpitondra fa nitazomany ny sezany ka mitady ny fomba rehetra nodinana ny saim-bahoaka izay efa leo ny fahantrana. Dika zay le 7,000 taona zany ny fahazahoantsika azy eto dia entin-dra fanjakana andeha anaovana tapamasana Antananarivo indray io hoe io fa mitobaka ny vary eto Antananarivo dia milamina ny toerana. Resaka fiarovan-tseza fotsiny ny tena mamaika nareo fitondram-panjakana. Fa tsy tena fa mahana le hoe inona le olona tsy mihinam-bary le olona. Rehefa tsy mihinam-bary le olona zany zay ela be zay ve nareo nanafatra vary ny homana dia ho 7,000 taona fotsiny tonga. Tsy karangaza fanaparapara eto gouverner c'est prévoir. Fa tsy zany no izy. Fa matoa zay tonga nareo ao dia zay ny andeha akarinareo aty Antananarivo ny ampaham-betsaka anampianana masina Antananarivo satria aty Antananarivo ny menga miara-manonja dia kalmena aloha Antananarivo. Efa enina nareo fa mikropaka. Efa mitady ny olona ampiakarina iteny amaly an'ity miara-manonjy ity hoe akary ihany, akary ihany, akary. Efa misy mamaly tsy mety miteny. Fa ny hafarany ary le olona tsy any aminareo ny teny fa aty aminay hoe jereo le fahorim-bahoaka. Fa ny tsy fahaizanareo mijery an'izay no tonga ny vahoaka io hitody damosina anareo. Za mbola tsy miteny zavatra fa izy hitody damosina anareo. Satria tsy hainareo mamaly le olona ny fotony ohatran'izay tenentsika zay. Ataovy ny kajinareo hoe 7,000 taona hoanina Antananarivo firy andro. Raha ohatra ka tokana ho Antananarivo fotsiny ary zay 7,000 taona zay. Fa zay ve ny anaovanareo dia dakisy many atamatavy. Tsy amsaraina ny vary na faran'ny fanjakana ho an'ny malagasy. Iray andro latsaka nefa dia lany io raha tsy injaraina isaky ny faritany. Tsy fantatra raha teo ny anjara ny isa-tokantrano. Kajikajy tsotsotra moa no nataony solombavam-bahoaka iray. 1166 tonnes isaky ny faritany satria 7,000 tonnes izy. 1166 tonnes zany azo Antananarivo. Zaraintsika 192 fokotany dia 6 tonnes isaky ny fokotany. Ny ray tonnes arivo kilao. Dia rehefa alaitsika zany io dia manome 9,000 kilao. Dia raha zaraintsika amina gony na 50 kilao zany io lay 9,000 roapolo amin'ny zato gony zany. Roapolo amin'ny zato gony raha ohatra ka lay 50 kilao zany ao anatina fokotany misy secteur maromaro dia ndao ataontsika hoe le 50 kilao raha mena 10 kilo tena fa ambony zany ne amena 10 kilo zany le famille zay mividy
raha mividy afaka mividy full clos zany izy mba hoe mba mahatezateza fa tsy hoe herinandro de tsisy de zay full clos zay a dia nray gony zany a fianakaviana 5 de fianakaviana 900 isapokotany zany no mahazo full clos possible ave zany ny arahany zany vary zany an'ilay filana ho Antananarivo Antananarivo reny voatra fotsy zay resako zay mbola tsy miresaky tsika hoe misy avaradrano misy atsimon-drano de andao ary ampitomboana ny kotana Antananarivo de tsy mihinana indray zany le faritany mbola andamosiny fanjakana ihany koa ny resaka bolongambola menatratra tany Afrika Atsimo ezahana hodina amina zavatra avy ny sain'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana ny trangana-retiny izay mitombo isan-kerinandro tsy ity izay fepetra raisina nalefa tany Tomasina indray ny masony sao tontolo izao satria nahazo fitaovana anamboaran-dalana izay notrosaina ka nivoaka malagasy ihany no hanefa izany ilay olona zany sady tsy manana asy ka nahiteny azy anao ampidinina an'izao le vidim-bary deja le izy efa mampangididy teo misy fofona fa isika malagasy mihitsy tsinona no efa tsy miperetrika amin'izay tsony efa tsy manana fahefana amin'izay tsony aoko fantotsika efa tsy misy tsony ny klasy moyny eto Madagasikara fa miala any fitondram-panjakana manan-karembe dia isika mijaly fahadiran'ovana ty amin'ny farany ambany aty izay miady amin'ny fiainana mihitsy deraderany anefa tsika ny hoe manan-karembe volamena 73,5 kilo alefa any atsokosoko fotsiny any Afrique du Sud izao ndray ampany tenena vola be manana vola be ndray tsika anamboaran-dalana na rentirenty mihitsy ny fitaovana vidina amina milary vola gasy eo anatren'izao fahisaranana lalina menjata mivoaka malagasy zao dia tadiotsika tsara fa mbola ny volantsika ihany isika ihany no mandohana io isika ihany no mibaby no trosa tsy ho amantany io trosa satria tsy fahaiza mitantana misy arenety be dia be ny zavatra azo hitantanan'le firenena fa noho izay tsy fahaiza mitantana zay dia mitrosa foana mitrosa avo zato eny noho ny nataony teo aloha ka isika ihany no endrika an'io fanana mafy indray androany ny teo anivony Antoko Serena fa amoy indray ny fitoriana ho an'ny filoham-pirenena ankehitriny momba ny fandroanana are-pirenena antsokosoko nisy ny tafa ho an'ny mpanao gazety izay nataon'izy ireo momba izany androany ary indray ary ny fanadidina entiny Germaine Menjanary teo amin'ny sariny tahirinena raha narinirina gaboraraka hatrany amin'ny tetezamita no miseho ankehitriny io momba ny arem-pirenena hoy navy ao anivony Serena efa nisy ny fitoriana nataony ny filoha teo aloha Albert Zafy tena nivo ny fitsarana fitoriana izay mavoakasika manokana ny filoham-pirenena ankehitriny mahakasika indrindra ny fanondranana Andramena na ny Bois de Rose sy ny volamena ihany koa ufoazina io fitoriana io ankehitriny hoy ny Serena satria tsy azo ekena itsony ny fanabadona ny vahoaka malagasy satria nisy ao amin'izany dia ao ny fitoriana di président Andrina Rajoelina BDB zareo ao nanondra reo Bois de Rose ka io zany zava-misy fa i président Andrina Rajoelina zany no lolaharana nitarika fandefasana Bois de Rose hoy président Zafy déposé tao amin'ny parquet io ary tamin'izany dia nandeha ny renseignement fa misy mpanondrana volamena ansokosoka 60 kilos par semaine mandeha à Dubaï 150 tonnes d'or par an ny production sika ara mbola saingonay miaraka ame copie aminay aty ny fitorian'ny président Zafy tianagnanay le copie momba ny Bois de Rose dia ao amin'ny pasahivonay ao amin'ny fisarana hoe ahoana ity momba ny volamena zany fitoriana volamena ola aminay aty ny copie-n'io moroasahivonay io fa sy mapetraka ary izay no resana eto raha mahakasika ny volamena milanja telo amin'ny fitopolo faingo 5 kilometra taty Afrika Atsimo kosa dia mibaribary ny sary miseho momba ity raharaha ity hoy ny mpanao politika Edouard Ratsirame ny fanjakana no miantoka fiaramanidina amerenana ireo tratra taty Afrika Atsimo mbola ny fanjakana ihany koa no naniraka mpisolo vava anaovana ny fitsarana eto Madagasikara misy rafim-pitantanana eto amin'ity firenena ity ohatrany tsy fantatro na tsy touché na manao be marenina na milaza tsy tompona andraikitra amin'ny zavatra misy eto amin'ity firenena ity fa aiza ny samifiny amin'izao raha misy zao satria volamena zany vola ny vidianana azy io tsy fantatro na vola gasy na vola vahiny fa ny samifiny tsy hitanao mihetsika manoloana an'ity zavatra ity sa complice sa praitsy kombakomba amin'ny famotsimbola eto ato amin'ity firenena ity amin'ny resaka hoe terroriste efa terroriste any izy hoe
zany fananam-pirenena zany zany harem-pirenena ngeza be zany no mivoaka fahatany vidin'olo fahatany alain'olo fahatany nefa misy rafitra tokony hanenjika an'izany eto porofoinareo fa niadinareo ary tena nahita ry vokatra amin'ny ady zay ataonareo io miharihary misy anaran'olona ao voatonotona amin'ity resaka volamena ty nilaza moa ity mpanao politika ity fa ny vahoaka malagasy mihitsy no tokony ho tonga saina amin'ny zava-misy eto amin'ny firenena izao azo everina mantso izy fa tsy tongatonga ho azy ny hoe anivelany vao fantatra sy tratra ireo volamena ireo ny fandraisana andraikitry ny samifina sy ny biancono andrasana ihany koa amin'ny ity raharaha ity famalona indrindra ny fomba fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao tena ny heviny momba izany androany ny loholona teo aloha izay voafidy to amin'ny faritany majanga nambarany fampakady ny fitondram-panjakana mihitsy no tsy misy Germaine Menjanary Andry Rakotomalala valala tsy antanana tsy atolo-jaza hoy ny taolo malagasy ho an'ity fitondrana ity dia mifanipaka amin'izany no fitantanan'izy ireo ny vahoaka malagasy sy ny firenena mena ao anaty nofinofy fa tsy misy ny paikady matotra momba ny fiainam-bahoaka tsy mbola niseho aloha hatramin'izao ny fahavinonana izay nolazaina sy nampanantenana ny vahoaka malagasy nandritra ny fampelezan-kevitra fa levantena arabary ho an'ny malagasy ao anatin'ny fotoana fohy no nampanantenaina rotaona ny tantanana ny firenena fa nafarana vary sy efa namboarana kapoaka manara-penitra no vaolana amin'ny olam-bahoaka momba ny vidim-bary tsy vitany tamin'ny taondasa dia miditra koa amin'ity taona ity zao dia hita fa tena sahira na ny atokona na ny arapaka tadiavina isan'andro dia manahirana ny vola miditra tsy maharaka ny filana amin'izao fotoana izao fambolena moa zany no ny toetrandro dia hita fa miaratsy ary eo koa ny fitondrana tsy mba misy anjara biriky entina amin'ny vahoaka dia vao maika amin'ny fanotonao zany ny tsy fampina sady eo koa tsy firaharaina ataon'ny fitondrana rongatra tena mirongatra dia mirongatra tsy fandre-pahalemana na eo an-tanàna zany na reo ndreny vohatra zany na ny ambany vohatra indrindra ny ala tromby ny vakitrano hatramin'ny ala botro zany tena manjaka aby amin'izao fotoana zao dia zay ankory ito plasy tompoko vavy netoko manakatana ny fampalalam-bavao amin'ity androany ity isorako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ihany koa ny teknisiana sy ny mpanao gazety ny aranisalah nanatotosa izao fampalalam-bavao izao mametraka ny velomary ho an'ny rapitso indray to plasy tompoko vavy